Hafatra ary fampatsiahiva ho an'olona telo zay tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny nosy Madagasikara. Zahay tsy lalaovinareo fanahy ary tsy arianareo jery, tsy laninareo fotoa hoe zanakay sorongo anatin'ny raha fandratiratia zanakay sy ny tariny. Iny eo avao. Fa ny fanontaniana mbola mipetraky hoe iza nanome autorisation zany hafatra ho an'ny PRM, président républicain Madagasikara Andry Rajoelina. Iza monsieur le président nanome une autorisation io articulation reo boina anankidimy le boina 777. Aiza ny fanadihadihana? Sa après un mois ndray anao vo handeha hivoaka amin'ny aina aman-jery hiteny amin'ny vahoaka malagasy satria ny ainy vahoaka malagasy any no ataonareo sorona amin'io e. En attente mihitsiny ary anatin'ny liste de crise Madagasikara amintsika miteny henan'izao ry vahoaka malagasy ambany lanitra namako. Ka mipetraky zay fanontaniana zay. Fa tsy hoe ny etseroa mandeha mankahery any Andry Rajoelina fa hoe voasotontono ny aizanany. Ry Andry Rajoelina ry vendra anaty iza nanome ny autorisation io raha tsy anao de mba lazao ampahatsorana ampahendrena amin'ny malagasy ny anio mba hatony ny vahoaka malagasy ary mba hizanay hoe tsy marina ny zavatra misarimbotra amin'ny fianakavianao. Iza nanome autorisation anio de avy aiza reo aeroplanareo niditra avy aiza ary nivoaka avy aiza. De ahoana reo tompon'andraikitra satria tsy olona anankiroa fotsiny na olona anankitelo na havita an'izany zavatra lehibe zany. Fa tsy maintsy misy autorisation anao ianao filoham-pirenena, misy autorisation Tsay Christian io, misy autorisation indrindra ho an'ny Mamy Ravatomanga satria izy ny responsable ny aviation ao ary misy autorisation ny ministère-ny transport. Na dia miala i ministère ny transport manao an'ireny fanehoan-kevitra sy fanazavana reny hoe tsy au courant ny PM sy ny filoha. Amizay tsy ho gadraina satria fa nahazo IST interdit de sortir de territoire. Izay aloha ny hafatra aminao. De ahoana ny fijerevanao ny raharaha mahakasika ny Madagasikara araky ny toakarena, ny sécurité, ny hoavy ny vahoaka malagasy ray manontolo. Manoloana ny ty raharaham-pirenena ary raharaha internationaly. Zay aloha ny aminao. De hiditra ho amin'ny ramatoa vadinao mialy Rajoelina. Raha toka reniny malagasy tokoa anao. Raha toka mananjanaka voasaringotra ary tonontonona ary alaimbaraka reo zanakao reo. Ny zanaka malagasy raha toka reny malagasy anao, ny zanaka malagasy dia maty. Tsy maty ny ady fa maty ny mosary, maty ny harandrano. Efa mba fanilaza ve anao nanao ny fanazavanao sy io fitenenana amin'ny aina aman-jery sy reo publication ataonareo amin'ny réseaux sociaux hoe aoka zay ifampidirany zanakay. Sa efa nitenany vadinao anao, efa nitenany reo tompon'andraikitra amin'ny gouvernement anao rehefa ry zanakao reo miatrika fivorina, miatrika passation, miatrika fampirarahana pirenena io. De ho an'ny vahoaka malagasy, raha toka reniny vahoaka malagasy, reniny zanaka malagasy tokoa anao. Efa nametraky fitorina ve anao mahakasika an'ireo ministre ny population, ministre ny santé, ministre ny environnement, ministre ny ministre ny fampianarana na ny ambony zany amin'ny tsy fikarakarana ary fanitsakitsahana ny zony zanaky ny malagasy io satria reniny malagasy anao. Tsy reo zanakao telo reo ihany ny zanakao raha première dame zany anao. Efa nametraka fitorina anao ary fananao fanehoan-kevitra anao hoe oka zay ho anareo amin'ny gouvernemanta. Satria ianao rery ihany manko ny première dame maneran'izao tontolo zao mahasay mimoamoa, mahasay manome baiko amin'ny gouvernemanta izay tantanin'ny Tsay Christian sy tarihin'io filoha vadinao io.
de aiza zay sorsa zay mba tianay ho hita hoe efa nitsangana hoe aoka zay ny famonona ny zanaky ny malagasy, aoka zay ny tsy fijerevany tombotsoa ny zanaky malagasy, aoka zay ny tsy fitsabona ny zanaky malagasy, aoka zay ny tsy fampianarany zanaky malagasy. Satria rehefa mitsangana reo mpianatra indrindrindra reo mpianatra any amin'ny université maneran'ny Madagasikara mitaky ny droany ny bourse zay 6-0 na même vernianao tsy vidiny 6-0 zany, vernianao mandeha any amin'ny 150-200 € nanankiray. Nefa ny zanaky malagasy 6 mois de bourse valerana 6-0 tsy voapaye ny vadinao sy tsy voakarakara ny ministre ny fampianarana io. Efa nitsanga ve anao fa reny malagasy sa reo noentinao 7 vola reo ihany ny zanakao? Sa efa nitena ny vadinao anao, efa nitena ny tsay kristiana hoe reo zanako reo aza ampidipidirina reo amin'ny raharam-pirenena raha politika aty? Sa nihitanareo fa tsara sy tombotsoa le izy de tsy nirarahinareo de noeraoeranareo? De hafatra fahatelo, nanao fanambarana ofisialy rehefa nahazo toerana ny ministra ny fitsarana. Or ny ministra ny fitsarana aiza le ady amin'ny kolikoly, satria hatramizao mbola mireraera ary mipetraka anatin'ny villa mahafinaritra ny ministra ny transport izay mamono ny vahoaka malagasy, ny intérêt public ary ny toe-karenan'ny malagasy, ary hiafara amin'ny tsy fitokisana ny firenena malagasy. De aiza ny fanadihadihanao mahakasika ny filoham-pirenena anatin'io zavatra io ve filoham-pirenena io Boeing 77 io? Efa nisy ve ny fanadihadihanao ho an'ny tsay kristian? Sa lehibe ny gouvernementanareo de tsy misy hoe tafiditra anatin'io Boeing 77 io ve izy mba tianay ho fantatra koa zany manahaka an'le olana-dradranareo alainareo baraka na tsy nanao ina gadragadrainareo io. Ny resaka aviation raha vo ampiditra avion anao, avion spécial, avion rehetrarehetra io tsy maintsy mandalo amin'ny Ravatomanga satria izy manana société farany lehibe amin'ny resaka aviation Madagasikara. Efa nanadihady ve ny paky na nanadihady ve ny rehetra mba ilainay koa zay ny zavatra zany. Miady amin'ny kolikoly anao, izao rehetra izao de ino ny fijerevanao anazy? Halatra sony ihany ve? Sa anisan'ny kolikoly avolenta satria hiafara amin'ny fiatsaiky ny fiainan'ny zavatra ny zanaky ny malagasy rehetra le izy. Nahatra amin'ny taranakao koa mbola ao anatin'izany, ho anao ny ministra ny fitsarana. Zay hafatra telo zay aloha no apetranay. Fa zahay aloha zay eretseretinareo hoe mijano hoe natodika ana amin'ny zanakay aloha le afera de tandreneo koa ny vahoaka malagasy aloha mandrakila minana sy ilana solution amin'ity zavatra ity de somary midogaigy eo kely aloha ny vahoaka malagasy am'le hoe zanakay atsy aty, zanakay ary cousine ary cousin aty de cousine ny cousine ny fampandry amin'ny cousine cousin. Non, la mbola mipetraky io fanontaniana io. Iza ny source nanao an'io zavatra io satria zahay mahita an'ireo député anareo iza moa ny anaran'ny député le miwawawawa be ina nandeha hatranany Iran ny solotenany. Ireny bomba reny général bomba reny Ravalomanana reny de anisan'ny zany zavatra zany. Aizanao monsieur le ministre, efa misy ve fanadihadiana sa ahoana ny fahalalana iny zany zahay vahoaka malagasy ny midogaigy am'izao tsy mahafantatra hoe ino ny zavatra misy. Raha tsy zay anao ampidirinay anatin'io koa de ho dradradradrainay anatin'ity réseaux sociaux ty. Ary ho dradradradrainay international koa anao hoe ministre ny fitsarana zany dia miankin-doha amin'ny antoko politique fa tsy miankin-doha amin'ny lalàna zay velona ao amin'ny tany sy ny firenena. Ireo olona voasarinitra rehetra reo, ry général bomba, ireny député ny solotenan'ny Madagasikara tany ny solotenan'ny président république tany Iran reny. Iza no nanao an'io
fanadihadian'io, iza nanao an'io fifanarahan'io, de iza nitondra an'io document io nakadiny Madagasikara, sa natao aiza io zavatra io, tany a Dubai ve nanovana an'io sa tany Iran nanovana an'io fifanarahan'io, de iza daholo satria tsy vitan'olona roa voasambotra reo ihany zany, olona mampolony zany andropolona personne misy an'izany fa tsy olona roa na olona ray ihany na vitan'izany. De mihidy an'izay koa zahay, satria rehefa misy olona samborina reo nandalo paky nianina, de mba asehoanay koa hoe mba mandalo enquête paky koa ve ireo membre gouvernement sy ireo tompon'andraikitra rehetrarehetra io. Ianao miady amin'ny kolikoly, mijaly ny vahoaka malagasy zao tsisy rano tsisy jiro hatry zay ka hatry zao, efa mba nataonao ve ny fanadihadiana, efa nandalo paky ve nandalo enquête koa io ministère n'énergie io. De miandry an'izay zavatra zay ho anareo telo aloha, telo mianakazany mianadahy mivady izay afatra zay, amy anaran'ny ray sy ny vadiny ary ny zanany amineny. Miadra zay aloha zahay e, zay fanontany telo zany, fa tsy hoe ataonareo hoe hanao dodo banany zahay, ary tsy sao de hoe mba ataonareo hoe eno zany ny bois de mondo, tsisy eno zany bois de mondo io ary tsisy dodo banany zany io, fa avoainareo aloha ny fandehan'io raha io, mba hahizan'ny vahoaka malagasy maneran-tany, mba hahizany zao firenena rehetrarehetra zao, satria anaty lista ny crise Madagasikara tsy vitany hoe le farany zay gisitra amin'ny fahantrana fa mbola ho anatin'ny lista ny crise Madagasikara. Ary vaovao maropotry io havoakana eo ny sorsan'izany rehetrarehetra zany ry vahoaka ambany lanitra namako a, raha mbola mitotona reo de miesony eo foana. Zay fa miandry an'izay valim-panontaniana telo efatra zay zahay ho anareo telo mivady mianaka. Poma!